Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. La vache qui rit, ofinaritra ny tontolo andronao. Manomtra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Salam. Assurance Sam vous présente Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Tsara sy anakalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-madoboka ary tonga soa indray tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao talata fa 17 ny volana desambra. Reto ny lohatentsika. Mpianatra roa no voasambotra androany nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo teny Ankatso. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana napakapaka dia nametra-pialana tsy tazona ny andraikitra mahataly jeneraly azy eo anivon'ny kompania Air Madagascar intsony Besora Zafimaharo. Tsy maintsy apetraka ny arofanina mikasika ny fampiasam-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hoy ny Praiministra androany. Tsikatra fa tsy manaraka lalàna ireo porofo nandritra izay fotoana nisy ny fifidianana izay ka lavin'ny fitsarana avo isan'ny nisongadina io nandritra ny ady hevitra no karakarainy ny fikambanana safidy na fikambanana anara-maso ny fifidianana. Any Frantsa andro fahatelon'ny fitokonana mahery vaika ny etsim-panoherana ny fanavaozana ny resaka fisotrondronono. Ireny sominy amin'ny vaovao entina amintsika androany asanam-panajana ary sika anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoatsika ijery ny zanam-pandaharana mikasika ny fahasalamana amin'ny ankapobeny iresantsika ilay atao hoe gestion de stress ary ao anatin'izany koa no ijerena zanam-pandaharana tahaka ny hoy ianao izay no manana ihany koa. Fa zao aloha avy hatrany dia manasanao izay ijery ny ireo vaovao izay no manana tamin'ity takariva ity. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Raha nefa natsidika taminao teo ny tokona ny teny Ankatso androany ireo mpianatra teny Ankatso. Anton'izay ny fitakin'izy ireo ny hiverena ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo sy ny famoahana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana ka mpianatra miisa roa no voasambotra androany. Nitatitra ny zava-nisy teny an-toerana Ritreriedoara sy Stefan Rakotomalala. Voasakana famovozana sy ny fivezivezena teny Ankatso maraina nidina an-dalambe ireo mpianatra naneo ny tsy fankataovan'izy ireo ny fitokonan'ny SS ka hitakin'izy ireo ny fiverenan'ny fampianarana. Voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nisy ny fanapoahana baomba mandaja-dranomaso. Ny toy hatreny Ambohipo ny Sakoroka ka mpianatra miisa roa no voasambotra androany. Tena mangataka ny fitondram-panjakana mba hianatra izahay.
ampianary zay vanolona resersesy a abakay borsanay efa 3 mois zay abakay borsanay amo zay mila vola anisan'ireo nangatahany mpianatra ihany koa ny fandoavana ny vatsim-pianarana efa novahana tamin'ny ampahany ity olana ity raha toa ka namoaka fampitam-baovao ny ministeran'ny fampianarana ambony mikasika ny efa nandefasany taim-bolam-panjakana ny vola izay ho vatsim-pianarana manerana ireo anjerimanontolo sy ireo IST. Fa miditra amin'ny andro faharoa anatin'ny herinandro maty ny CCS sampana Antananarivo tsy mbola nisy ny fampianarana niroso tamin'ny fivoriana ireo mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra androany ary namoaka fehi-kevitra no mafizin'izy ireo ny fitakiny mitaky vahaolana mahafa-po anatin'ny fotoana aingan'izy ireo ny amin'ny tokony amoahana tsy misy atakandro ny tampikaroana ny famerana ho 500 ny ora fanampiny sy ny maro hafa nanome fe-potoana hatramin'ny 15 janoary 2024 ny CCS sampana Antananarivo izay alohavan'ny fionana miaraka amin'ny Prime Ministre sy ireo ministera-pia amahana ny olana. Fa lafa-baovao hafa indray no jerevantsika dia ny toe-karena izany satria dia fantatra fa nametra mpiarana farany herinandro teo ny tale général ny kompania mpitaterana ny Air Madagascar. Tsy tratra ny tanjona napetraka ny fiaraha-mitatana stratéjika ny Air Madagascar sy ny Air Austral tao anatin'ny roa taona hojerena manokana manomboka izao ny fanarenan-doha lavitra ezaky ny kompania mpitaterana malagasy hoy ny Prime Ministre noho ireo dia nametra pelana tsy tazona ny andraikitra mahatale jeneraly azy eo anivon'ny kompania Air Madagascar intsony i Besora Zavomaharo. Mitatitra ny vaovao Irindra Tahiry sy Patrick Karakotoary Malala. Iroso amin'ny fivoriam-be andraisana fanapahan-kevitra goavana mikasika ny hoavin'ny kompania Air Madagascar ny filakevim-pitantanana Andram-Pitso. Ho an'ny androany dia nanamafy ihany koa ny Prime Ministre Antsay Christian fa tsy nitondra voka-tsoa ny kompania malagasy misehatra eo amin'izay fitaterana anabakabaka izay ny fiarahan'ny miasa stratéjika niarahany tamin'ny kompania Air Austral avy aty La Réunion ary tsy azo idivirana ny fandraisana fepetra lavitra ezaka ahafahan'ny Air Madagascar hiaron-doha. Resiko vavolombelona anareo ny iny fanarahana teo anivon'ny Air Madagascar dia Air Austral dia nitondra aeroplanina firy dia ahoana ny fipetran'ny fitantana teo anivon'ny Air Madagascar dia ahoana ny makasika ny hoe fanatsarana izay nitreretina ny amin'ny lafiny fahafahana mitondra mpizahantany betsaka eto Madagasikara. Isika amin'izao fotoana zao dia mijery ny hoe io sehatry ny fizahantany misehatry ny fitaterana anabakabaka reo dia tsy maintsy alamina indray betsaka ny réforme na ny fanatsarana amin'izao fotoana zao ary anatin'izany ny fomba hijerena manokana makasy ny Air Madagascar satria io Air Madagascar io dia faneva ny firenentsika eo amin'ny zany resaka fizahantany sy resaka fitaterana anabakabaka zany ka zay no mahatonga fitrampanjakana amin'izao fotoana zao mijery ny vahaolana tsy fohy ezaka fotsiny fa tena lavitrezaka makasika ny Air Madagascar. Ireo antondreo dia azo heverina ho isan'ny tarika ny fametrahan'ny tale général ny Air Madagascar Razafomaharo Besso Roland ny farany herinandro lasa teo. Izy izay napetraky ny Air Austral manana 570 amin'ny fiombonana antoka nampiodina ny Air Mad hitany izay andraikitra izay roa taona lasa izay. Ny herinandro lasa teo ihany koa dia efa nanambara ny fahavononany ampiena ny anjara vola entiny ampidonana ny kompania malagasy ny filoha tale général ny Air Austral Marie-Joseph Malé. Nambarana izany nandritra ny tafa sy fanambarana nataony tamina gazety mpiseho isan'andro iray avy aty La Réunion ny herinandro lasa teo hatrany. Izy izay nanambara fa isan'ny nitarika tamin'izao fanapahan-kevitra izao ny tsy fanajany ny avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy izay voalazan'ny fifanarahana napetraka roa taona lasa izay. Izay no makasika niny vaovao iny fa lafa-baovao hafa indray ihany koa no jerevantsika dia ny mikasika ny fiakaran'ny polisy iray teny anivon'ny fitsarana ambony tao Mahajanga.
no ahafahany fitsarana madiodio ilay komisera lehibe ny komisaria tao maeva tanàna rehefa niatrika izany ora maro raha tsy hivina dia voaroroa tamin'ny resaka fanaovana fakana-keriny sy resaka famatsim-basy ary fanosorapotaka maro samihafa izy indrindra fa ny resaka nolazaina ho na tompon'andraikitra azy tamin'ireo tsy fandrimpahalemana tany amin'ny faritry Betsiboka iny. Voakasika manokana tamin'izany tany amin'ny distrikany Tsaratanàna raha araky ny fiampangana azy ihany. Taorian'ny fanajiadiana izay naritra ora maro natao azy dia voaporofo fa tsy mitombona avokoa ireo fanenjehana azy rehetra ka izao no ahafahan'ny fitsarana ambony tany Mahajanga izao. Raha tsy hivina dia efa notanana 7 volana tao amin'ny fonjabeny Marofoto tany Mahajanga izy. Iverina eto voatany isika satria dia fantatra izao fa olona iray sisa no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly taorian'ilay fanapozinana ara-tsakafo faobe izay nitranga tetsy Andravoahangy omaly. Mbola tsy fantatra mazava aloha hatreto na avy amin'ny entana efa nialon'andro na lany daty no nahatonga izay fanapozinana ara-tsakafo izay. Maro ihany koa amin'izao fotoana ny entana avy any ivelany ampiasaina eto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ihany ny zava-nitranga manoloana ny mety tsy fanaraha-maso ireny entana ireny. Nanao ny fanajiadiana mikasika izay Ianarabarisoa sy Stéphane Rakotomalala. Anisan'ny maro mpampiasa sy mahasarika olona eto Madagasikara ny fanjifana ny entana vita avy any ivelany. Tsy mbola misy anefa ny fanarahana maso akaiky ny momba azy ireny ka manao foana ny akamaroan'ny mpampiasa azy. Gn'antony aloha hoe misy matesa sy tsy matesa. Zay le izy. Le avy any ivelany zany hoe matesatesa kokoa. Importation matetika raha ny fahalalako anazy efa lany daty daholo. Dia zay mahatonga an'ilay hoe ny eto an-toerana ny vidiana. Eka mila malina foana moa rehefa mividy an'ireniko dia tsy maintsy mijery daty foana fa zay zany tsy dia mifidy be hoe zao fa dia eto toerana koa ny ohatra nefa tsy misy vidy eto toerana tsony. Tokony efa manomboka ho mailo hatrany manoloana izany ireo mpivarotra sy mpanjifa ireny entana ireny amin'ny fijerena tsara ny fetrany daty tokony ampiasana azy mba hitandrovana ny fahasalamana. Raha ohatra na manokana aloha za tsy maka entana be da be zany. Juste kelikely izay laniko ihany ialako an'le tsy fahalan'in'le izy dia lasa lany daty le izy tsy maka be da be zany. Kelikely juste lany iray carton ohatrohatry zany dia efa ampy anazy zany. Lany dia maka indray jeren'izay daty vaovao tonga foana zany. Manamafy ny heviny mahakasika izany eo anivon'ny zon'ny mpanjifa fa gabraraka loatra ny fidiran'ny entana avy any ivelany eto Madagasikara hany ka lasa mampiasa sy mihinana zavatra tsy fantapototra ny olona. Tsy misy tsara afa-tsy ny fanjifana ny vita eto an-toerana ihany mba afaka hisorohana raha sanatria ka misy ny tsy fahatomombanan'izany. Ny vita gasy tombony ho antsika rehetra zany io. Ary efa misy an'le label hoe vita malagasy ny atsika ataony sim zay ny ady tsotra aza dia matimaty ny zavatra farany avy any ivelany fa sady mitondra aretina no tsy mahasoa atsika fa ny zavatra vokarina ato anatiny no tsara sady tsy mitondra aretina ho atsika ary misy tombony ho atsika famoronana asa. Zay aloha ny ana amin'ny maha-olo-pirenena anazy. Marina fa ankoatra ity trangany seho marina piditra hôpitaly mpianatra 420 ity dia miisa 9 tamin'ity taona ity ny fanampoizinana ara-tsakafo faobe ny tranga teto Madagasikara hoy ny mpitsabo. Maro ny fepetra tokony ho raisin'ny tsirairay manoloana izany toy ny fijerena tsara ny datin'andro an'ireny entana avy any ivelany ireny eo ihany koa ny fitandremana amin'ny fikarakarana ny sakafo hohanina na amidy. Izy tao anatin'ny dokam-barotra fohy isika dia iverina eto rehefa avy eo. Mitoy ny JT ary mitoy ihany koa ny fampahalalam-baovao araka izany tsy maintsy apetraka ny arofanina mikasika ny fitantanam-bola eny amin'ireo vonim-bahoaka itsinjaram-pahefana.
io no nambaran'ny praministra androany mba hisian'ny fampandrosoana mipakany amin'ny vahoaka no tanterahana androany raha teo ny dinika an-databatra boribory mikasika ny lalankizorana ho an'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara samba no nanaovana izany hatramin'izay mitatitra ny Antsipriam-baovao kosa Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonorainy. Akarnaody ariary manomboka amin'ny taona 2024 avy io ny teti-bola natokana ho an'ny faritra tsirairay avy raha toa ka 2 miliara ariary izany teo aloha raha nambaran'ny praministra Antsay Christian Androany. Ankoatra ny fandrotana ny teti-bola nefa dia teboka maro no tsy maintsy dinihina mba hisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fampandrosoana mipaka amin'ny vahoaka. Tsy maintsy apetraka ny arofanina mikasika ny fampiasam-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ho iatran'ny praministra amin'ny alalan'ny fametrahana ny tanjona sy ny tokony ampiasana ny vola ary ny fomba ampiasan'izany mba hamaly ny filan'ny mponina sy ny tena lara-pahamehana. Teboka telo lehibe araka izany no iompana ny lahadinika mandritra ity atrikasa ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara ity. Voalohany, inona ny fahefana manapa-kevitra izay omena ny faritra. Faharoa, ahoana ny fomba ahafahantsika manome teti-bola izay ampiasain'ny faritra tena hitondra vahaolana amin'izay sedra sy fanamby hita any faritra sy any amin'ny toerana any fotony. Dia ny fahatelo, ahoana ny fampitaovana ny faritra. Izay rehetrarehetra izay ataoko fa raha mipetraka tsara, mirindra tsara, voatantina tsara ny rindran-damina sy ny fampiasana ny vola dia mandrosaingana ny Madagasikara. Ny fomba ampidirana ny politika ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ireo sampandra-ra-mpanjakana hatreny fotony no anisany andrasana aorian'ny atrikasa hoy nambaran'ny ministra ny Atany. Ka izay tena antoka isin'ity latabatra boribory androany ity zany hoe amola volantsika mihitsy ananana mba ananana paikady sy fomba fijery iray mihitsy ho an'ilay sehatra ny fanjakana manontolo hoe ahoana tokoa moa zany izany hoe resaka fitsinjaram-pahefana izany. Ho an'ny faritra alaotra mangory manokana dia ny sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin'ny lafiny rehetra mihitsy no andrandrain'izy ireo aoriany ity dinika an-databatra boribory androany ity. Koa izany zany ny zavatra andrasana dia ho tafapahaka amin'izay ny fitsinjarana fahefana na io ara-bola, ara-pamatsim-bola, ara-pitaovana, ara-koly ny fahefana raha teo dia alefa midina mankany amin'ny vahoaka izay ho tantanin'ny gouvernoura avokoa izany rehetrany. Samba no misy dinika an-databatra boribory tahaka izao iarahan'ireo ministera 12, ireo prefet sy gouvernoura ary mpiara-miombonantoka isan-tsokajiny eto Madagasikara mifarana rampitso ny atrikasa ary isy ny fehi-kevitra ivoaka aorian'izay. Fa lafim-baovao hafa no jerevantsika ihany koa dia ny mikasika ny fifidianana nisy mantsy ny adihevitra izay nokarakarainy ny sampanam-panara-maso ny fifidianana na ny safidy. Tanjona ny tondra torohevitra ho an'ny olom-pirenena aomby ny fitoriana izay apetraka eny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana manoloana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina farany teo tsikaritra fa tsy manaraka ny lalàna ireo porofo nandritra izay fotoana nisy ny fifidianana izay ka lavin'ny fitsarana avo indro ary ny fanazavana misimisy kokoa mikasika izay. Herinandro taty aoriany ny voany valim-pifidianana vonjimaika ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo mbola maro ireo tsy manaiky izany. Raha ny tatitra voaray ny safidy hatreto dia anjato ny mahetra olona maniry ny ametraka fitoriana manoloana ny voka-pifidianana farany teo. Antony nanosika ny fikambanana safidy karakara adihevitra androany hitondrana vahaolana ho an'ireo olom-pirenena maniry ny ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Mbola hafa indray koa ny hoe mitombona. Rehefa natao hoe mitombona dia hoe misy irrégularité tena tsikaritra tokoa ve tanatin'ilay izy. Sady régularité tsy tentenena fatifatana fotsiny misy référence amin'ny lalàna ve ilay izy ny profo nentina teo am-pelatana teo nivon'ny fitsarana ve azo raisina koa satria misy karazana profo tsy azo raisina. Dia anisan'ny profo voalohany indrindra tsara raisina dia ny PV teo anivon'ny bureau de vote. Ary izay mahasarotana ao nivon'ny safidy miteny hoe rehefa tsy voasoratra anatin'ny PV ilay izy
dia namany tsy tanao ihany tsika ny vidéo afaka raisina ihany a fa ny tena manandanja voalohany indrindra aloha dia ny PV dia eo ihany koa ny fafahana mahafantatra hoe rehefa mametraka fitoriana ny fitsarana niveau ny TAS ny Conseil d'État dia azoazontsika tsaina ave ohatrosiny ahoana ny fomba hitsarany zareo an'izay zavatra misy natao hoe principe de l'influence déterminante iny zany be dia be tsy mahafantatra an'iny tsika hoe rehefa tsy manova ny licence le vote dia mazana tsy raisa fitsarana le izy. Mbola azon'ireo olom-pirenena rehetra atao ihany koa ny mametraka fitoriana raha nahita tsy fanaran-dalàna tamin'ny fizotry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo mandra-pivoaka ny valim-pifidianana ofisialy. Tsy afa-po amin'ny didim-pitsarana avoakan'ny TA dia afaka manao fangatana fandravana didy eo anivon'ny filakevim-panjakana na ny Conseil d'État. Izany hoe hatramin'izay nisy fifidianana communal nisy a dia nisy ny atao hoe azo raisina sady mitombona. Be dia be ny olona mieritreritra hoe rehefa tonga ny fifidianana afaka koa nefa ny amin'ity dia hoe possible tsara mihitsy le hoe azo raisina sy mitombona amin'ity fifidianana communal ity fa mila mahafantatra fotsiny hoe inona daholo ireo paikady ireo dingana maro samihafa tokony arahana. Isan'ny nandray anjara tamin'izao adihevitra izao nisy ho tena ny CENI ny eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana. Fanandrososikevitra ny amin'ny tokony andidina ny olom-pirenena hifidy kosa ny sefafi hialana amin'ny tapavitriana ambany ka mahatonga ny olana amin'ny fanekena ny voka-pifidianana nahita-pienana trano ny isan'ny mpifidy nandritra ireo fifidianana telo lehibe izay natao teto amin'ny firenena mikasika ny fanambarana fisiana osika sy alabato nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna teo kosa dia nambaran'ny praiministra fa ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana no miandraikitra izany. Mitatitra ny vaovao amintsika Istony Andrenirina sy Anjara Kotonorainy. Ny ena hatrany ny tapavitrian'ny mpifidy nandritra ireo fifidianana telo lehibe natao teto Madagasikara farany teo. Raha nahatratra 3,5 isanjato ny tany mpifidy nandrotsabato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 Novambra 2022. Ny ena ho 4,4 isanjato izany tamin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka ary nidina vinavinaina ho amin'ny 3,3 isanjato tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tamin'ny 17 Novambra farany teo. Raha ny fanambarana nataony sefafi hatrany dia efa ananika ny 20 isanjato izay tany tsy fandraisana anjara ny mpifidy izay. Mipetraka ho azy noho izany ny fanontaniana ny amin'ny maha aradrarana tsy izay olona voafidy eo. Noho io dia nandrososikevitra ny amin'ny tokony andidina ny olom-pirenena hifidy ny sefafi ialana amin'izay tapavitriana amban'izay ka mahatonga ny olana amin'ny fanekena ny voka-pifidianana. Nazava kosa ny hevitry ny praiministra androany momba ireo fanambarana nataon'ireo antoko politika isan-tsokajiny izay nitoroka ny fisian'ny osoka marobe nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo. Avelako an'izay nahita osoka maro ny mitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana izay famidiran'izany amin'ny fotoana izao ny tribunaux administratifs rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny azoko lavina fotsiny ny hoe tena nisy fiombona ny mpitondra fanjakana ny mahakasika ny hoe tondra osika. Izao tena eniko aminareo raha nisy n'izany osika tena miopampana zany tsy hitantsika ve amin'izao fotoana ny fizotra ny teknôlôjia izao tsy hitantsika tany amin'ny anamanjery ve tamin'ny toerana ohatran'izao nisy osika ohatran'izao na toerana ohatran'izao nisy osika ohatran'izao. Ny raharaha politika avelako amin'ny tompona andraikitra izay mikirakiran'ny politika manana ny heviny mahakasika ny fanekena tsy fanekeny safidim-bahoaka maro anisa mahakasika an'izay. Ataoko fa mazava mahakasika an'iny misy rafitra azo nitondrana izay olana izay plainte tokony ataony raha ohatra mahita an'izany izy. Notsindrin'ny praiministra ankoatr'izay fa rafitra mahaleo tena ny CENI ary tsy eo ambany fifehezan'ny fanjakana velively. Izay no mahakasika an'ireny vaovao ireny fa anisan'ny mbola mampitaraina ihany koa ny olom-pirenena ny tsy fandriam-pahalemana lavareny. Mijanona ho tarana ihany anefa izy ireny ka na dia mihetsika aza ireo antompon-draharaha misana izany tsy dia hita akory ny akony mila fandraisana andraikitra ny tsirairay izany fanadihadiana irana amin'ny Andrialain'Andriamasy sy Rivinirina Tekaleo. Rehatraizatraiza ny fisina tsy fandriam-pahalemana. Rehatraizatraiza ihany koa ny fandraisana andraikitra eo mpitandro ny filaminana.
ankoatra azy ireny nefa dia mila mifandraisana andraikitra ny tsirairay izany na dia ho tolo-kevitra ihany azy mba hampiombona ny tsirikevitra maro samihafa ho an'ny katsahana fandriam-pahalemana nefa dia mila angonina izy ireny fofanomboana androany dia mihaorana amin'ny karazana olona zay efa miantsehatra izy ireo fa rehefa vita ny adihevitra izy adihevitra izay atao apahibe maso dia rehefa vita ny adihevitra dia amisosikevitra mazava amin'ny député isaky ny distrika ny avinavy izy ireo mahakasika an'izay fandriam-pahalemana izay ary tahaky bebe kokoa amin'izay hoe inany tokony rotsahana bebe kokoa mba hanatsarana lalàna sy ny fandraisana andraikitra mahakasika an'izay rariny ara-tsosialy eto Madagasikara izay. Nytanterana nomboka ny 10 Desambra lasa teo ny fiaonam-ben'ireo tanora avy amina distrika 10 manerana ny nosy mba ho fanangonana ny tsirikevitra sosikevitra izy ireo amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana izay nokarakara ny fikamana Liberté 32 atolotra ny sobavam-bahoaka avy amin'ny distrika nisy an'ireo tanora mpizaika ny angokevitra avy eto ary hoentina hodiniany nivony antemera-pirenena. Fa eo misehatra ny fanabeazana kosa indray. Iray amin'ireo sekoly tranainy indrindra eto Antananarivo ny EPP Mahamasina Antsinanana mpianatra anjato no manohy fahalalanao izay seka mpianatra avy amina fianakaviana sahirana ho fanampinan'ireo mpianatra ahavita sy hifantoka amin'ny fianarana ary dia nanao antso fanampiana tao amin'ny Facebook ireo mpampianatra indrony tato-baovao mikasika izay. Ny taona 2017 no nanangana ny EPP Mahamasina Antsinanana ao ambadiky ny WC public anakaiky ny vavadiny lampany fanatanjahantena. Ankalaza ny faha-70 taona nyity sekoly ity amin'ny taona ho avy. Mpianatra manodidina 500 no manohy fahalalana eto izay ahitana mpianatra avy amin'ny fianakaviana tena sahirana. Misy sahirana be, misy mipetraka eny amin'ny tabapako izy ireo maromaro, misy enfant de la rue dia rehefa tsikatra tamin'ny voalohan'ny taona fa maro ireo zaza tsy manana akanjo, zary tsy mikiraro. Eto anivon'ny EPP tsy manana fitaovana akory dia nanao antso avy tany anatin'ny tambazotra ny tenanay dia maro ny ray aman-dreny, ny renim-pianakaviana na ny teto toerana na ny tany ivelany no nanome tanana anay isaorana ihany koa ny fanjakana fa efa tonga eto toerana ny cantine dia mba afakafaka ny tebitebinay mpanabe satria raha teo aloha teo mbola tsy nisy cantine dia tena sahirana be mijery an'ilay zazanona izay tsy afaka nandray an'ilay fampianarana rehefa nona fa matsapa fa reraka izy ireo. Nanao antso avy tamin'ny alalan'ny Facebook ireo mpampianatra ho fanampiana ireo ankizy mpianatra ato amin'ny EPP Mahamasina Antsinanana. Vokany nahazo fanampiana toy ny akanjo sy kiraro ary vatomamy izy ireo. Na izany aza dia mbola manao antso avy satria manan-kevitra ny anangana efitrano sekoly hafa ireo mpampianatra eto. Tanjo ny fantoany ankizy amin'ny fianarana. Nandidina ny 900 hatrany ny tahapahafana fanadina CEP teto. Rehefa nojerena ireo aheny anivon'ny Garabola dia tsy azo atonona ihany koa ireo be antitra. Ny fanomezana fitsaboana maimaim-poana, ny fanamorana, ny dingana rana rehefa hanamboatra taratasy-panjakana ireo ary no isan'ny angatahana ireo zokiolona mandritra ny fiatrian'izy ireo ny fahanterany. Ankoatra io dia mbola miandrandra ny famerenana ny karatra maitso anamevanana ny fandaniana tsy maintsy ataony ihany koa izy ireo. Apetraka tsy ho ela ary ny lalàna mifanaraka amin'ny etaetan'ny be antitra hoy ny solombavambahoaka n'Antananarivo fahatelo. Mitondra amintsika ny vaovao mikasika izay Rindra Tahiry sy Patrick Rakotoary Malala. Maro le tany any ambanivohitra fa tsisy vita ny taratasy satria sarotiny zareo any amin'ny domaine le zavatra vao androany azy ao ny tany dia ohatran'ny ampifilafilaina na angalana vola be dia izay very foana le zavatra satria avy eo misy olona hafa milaza tompon'le tany indray. Navezivezin'izay fikarakarana taratasy izay Dadabe Marcel tato anatin'ny 15 taona izao. Mbola sarotra ho an'ny ray aman-dreny Betoa azy ny miditra birao-panjakana ary miverina tanam-polo noho ny olana madinidinika ambaran'ireo mpiasam-panjakana sy ny dingana tsy maintsy arahana. Taona zany 12 taona fa mbola apahatelo ny angamba ny vita fa hatramin'izao mbola misy tsy vita mihitsy. Ka le mpandova koa be dia be ny any an-dafy ny tarahana ny maty dia tokony hoe izay olona mitsangana eo dia mena an'ilay tany fa tsy hoe aiza daholo ny filiation an'ilay olona. Izay zany tena manahirana amin'izy ohatrany fananiny zareo. Ho an'ny Razary Sosi ny ankamaroan'ireo be antitra namany ireto kosa
mba fanirian'izy ireo tsy amin'izao noely izao ihany ny amerenana ny karatra maitso ampienana ny fandaniana atao eny amin'ny fivezivezena na eo amin'ny fividianana fanafody enti mitsabo tena na ireo sehadrafa tsy maintsy amohanzokyolona vola ampaosiny. Ny aminay be antitra aloha zany ny tena voalohany dia fahasalamana ihany mba ahafahana miriri miaraka amin'ireo zafikely. Efa lehibe zany zay dia amin'ny fahasalamana aloha dia mba hoe maimaimpona na any dispensaire na any amin'ny CSB2 dia faharoan'izay ny karatra maitso hoe mba misy alianay tsy manam-bola zay na anina dia tiana mba ho verina somatsara aminay io. Efa tafiditra ho isareo fangatany solombam-baoaka tamin'ny ministeran'ny mponina ny famerenana izay karatra maitso izay sy ny fanamorahana amin'ny ankabeny andavanandro ndreo zokiolona ireo. Apetraka tsy ho ela ihany koa ny lalàna mifanaraka amin'ireo etaetany. Efa nisy ihany koa ao anatin'ny PGE ny hoe ivitoerana fitsaboana toeram-pitsaboana zany izay atao ifasilite any fitsaboanandreo zokiolona izay efa niresahana tamin'ny ministry ny population sy ny fahasalamana ihany koa izay efa ao anatin'ny PGE ao anatin'ny vina ny filoham-pirenena ihany koa dia izay efa eo an-dalana anaovana an'izay zareo. Mandra-piandro izay fanomezana vahaolana mivaingana sy maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana izay dia efa fahazaran'ireto zokiolona ato anatin'ny firaisana fahatelo ireto no manao fiarahampaly tsotsotra isaky ny talata faharoan'ny volana desambra. Tato anatin'ny enitaona izao nanomezan'ny solombam-bahoaka ny azy ireo sakafo maivana sy vatsy hiatrehana ny fety ho avy. Fa amin'izao kosa ny tontolon'ny kanto nodimandry teo amin'ny faha 45 taona ny isa Ralava mpitendry ny amponga maroanaka tao amin'ny tarika Rosy. Lavo Maly Ariva teto Antananarivo Ira Zafindray be Laurent na Ira Lava izay mpikambana mpively amponga maroanaka no sady mpihira ao amin'ny tarika Rosy ihany koa anisan'ny mpikambana naharitra ary azo lazaina ho namorona ny tarika Rosy Ira Lava noho izany tena tsiaro banga ny tarika noho izao fahalasana izao. Efa nararina nandritra ny fotoana maro Ira Lava izao ndaosin'ny fahafatesana izao ny fianakaviany. Omaly Ariva tokony ho tamin'ny enora sasany ariva izy no nandao an-tany. Enina amin'ny 50 taona ny faneraserana tamin'ireo vady aman-janany sy ny fianakaviany ary ireo namany Ira Lava. Tohina tanteraka ny fon'izy ireo manoloana izany. Tsy afaka manao nenena moa zany fa efa izay ny lahatra Andriamanitra efa tombon-dalana ny dada fa samy mbola ho any daholo malahelo. Zay sy Ira Lava moa zany dia mpinamana mifanerasera teto Mahamasina rehefa ela. Izy tena tsotra, tsy miavana mahay mifandray amin'ny namana rehetra izy zany. Zay no nahafantarako Ira Lava. Satria tena mbola ao anatin'ny azo atao hoe fahatanyrano Ira Lava fa tsy hoe olona efa antitra be akory dia zay moa fandaran'Andriamanitra dia tsy maintsy manaika. Ny tena rahateo koa anisan'ny mpakafy tarika Rosy rahateo moa dia mahatsiaro hoe misy fampangana ny tarika Rosy. Efa 10 taona tao anatin'ny tarika Rosy Ira Lava manana anjara toerana lehibe ao amin'ny tarika izy araka izany ary anisan'ireo niara-namorona ny tarika mihitsy tamin'ny fotoan'androny. Tsisy asolony andraikitra sahan'ny Ira Lava tao anaty tarika mihitsy hoy ny mpikambana namany. Anisan'ny mpamorona ny tarika tamin'ny efa ela tena mbola kely tamin'ny 5 na 7 tany dia efa nanao niaraka zahay mba ny Rosy zany. Anisan'ny tena niaraka zany voalohany indrindra zay telo lahy angamba raha ny tantara tsotsotra satria tany amin'ny vakotrazana zay dia efa tafaraka. Dia zay manohy taty aoriana nanangana ny tarika Rosy. Anisan'ny tena osatura zany Ira Lava, anisan'ny nanangana ny tarika Rosy izy. Andrasinao amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina ny nofo mangatsiaka ny Ira Lava manomboka androany ary raha pito alarobia amin'ny 1 kosa no entina ao amin'ny Ekart Saint Joseph Mahamasina hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra alohany hametrahana azy any amin'ny fahasan-drazany Ambohijanaka Amponga tsara. Izay eto amin'ny logité sy eto amin'ny Dreaming dia mirary fiodonana feno ho an'ny fianakaviana mankahery sy ny tarika Rosy sy ireo tompa-aoriana amin'izao fahalasan'ny Ira Lava izao. Vadika lafim-baovao hafa isika.
Amin'izao ankatoky ny fety izao dia manolotra fampisehoana goavana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny Momota. Loha hevitra hoentin'ny Momota sy ny ekipany amin'ny 12 desambra ho avy izao ny hoe Sirky Momota sy Inga Benuely anasana antsika rehetra ary mba hitondra ireo kolonga amin'ny alahady izao. Santionany amin'ireo seho entiny Momota sy ny ekipany amin'ny 12 ny volana desambra ho avy izao. Ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ireo hitantsika ireto. Mampanantena fety miavaka izy ireo amin'io daty io. Ny loha hevitra radio efa maneho izany satria hiaraka amin'ny Momota ao ihany koa i Dada Benuely. Misy aliady aliady possible dia misy remise place dia avy eo misy dia avy eo misy mpanao masia dia ito i Obélix nakaizany akanjonao Nisnanenda ka dia very daholo saika veratra amin'ny volombavako. Oay dia tongava daholo raha izy ato amin'ny palais des sports amin'ny lahady manomboka amin'ny 2 dia misy jongleur, misy acrobate, dia misy mpanao magia, dia misy la bande Momota. Mihirahira dia mandeha dia avy eo maka sary. Manomboka amin'ny 2 ora atoandro ny sirka eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Mandrary ny vidim-pidirana kanefa dia ho afa-po ny kolonga miaraka amin'ny Momota sy ny ekipany. Zay 1500 tonga voalohany mahazo biscuit, dia atao anaty koa misy surprise be dia be, dia misy DVD. Milokoloka kely reky izy nganareo ankizy tia matanjaka be mahabata omby zany dia billet etsy amin'le gorotina etsy amin'le nanaovana zavatra teo 10,000 dia amin'le ambon'le maitsomaitso sy le mavomavo sy orange io 7,000 dia aty ambanimbany an'le mangamanga sy le vert dia 10,000 ariary. Dia le seza menamena eto amisany kely sisa dia feno. Dia tonga daholo ankizy Sirky Momota ito rehefa atao an'izany tsy mba miteny miaraka Sirky Momota Ngabeny. Ho hitanao eny amin'ny super musique Analakely sy ny hectare tapaka ary eo amin'ny RDJ Analakely ny tapakely amin'io 12 ny volana desambra io. Fa amin'izao ankatoky ny fety izao koa dia misy ny tolotra izay ataon'ny tekno. Ny botika tekno eny Behoririka no isan'ny ahitana izay tolotra manokana izay satria rehefa avy nahazo big pizza ireo mpanjifa dia ahazo bûche de Noël indray anomboka rampitso rehefa manjifa finday. Taro ny fahazona big pizza isaky ny mividy smartphone dia mitoetra ny fety sy tolotra ho an'ireo mpanjifa ao amin'ny botika tekno etsy Behoririka ambany Nippon. Mitovy fety atao aminay satria raha mividy telefona anankiray anareo dia mahazo bûche de Noël anankiray. Raha mividy telefona roa zany nareo mazava ho azy dia mahazo bûche de Noël anankiroa. Maro karazana ireo finday hita ato amin'ny botika tekno Behoririka. Avo lenta ary amin'ny vidy mirary avokoa. Tsy vitan'izay nefa izao mbola mahazo bûche de Noël isaky mividy finday iray izao. Ireo mpanjifa ho avy ety amin'ny botika tekno Behoririka ambany Nippon. Ny toerana misy anay moa zany dia tsy aiza fa eto Behoririka ambany Nippon eto akaikin'ny Luxor. Noho izany dia manasa anareo izahay hitsidika ny tekno Behoririka. Ity tolotra ity moa zany dia manakery manomboka rampitso alarobia 17 ny volana desambra ka hatramin'ny 24 ny volana desambra ho avy izao. Koa tonga vary mitsidika anay fa dia ho raisinay ampifaliana sy ampitsikitsikina ilanareo. Mandra-piandro mpiantsena na rehefa avy miantsena dia afaka mivily kely ato amin'ny resto grill sy eto amin'ny big pizza. Tsy lavitra fa eto akaiky eto ihany dia misy ilay resto grill big pizza koa manasa anareo ihany koa izay hitsidika ato amin'ny big pizza resto grill satria ny sakafo dia mirary efa misy koa izao ilay livraison afaka miantso itsika ny laharana 034 11 111 01. Azo bûche de Noël iray isaky mividy finday iray ireo mpanjifa eny amin'ny botika tekno Behoririka ambany Nippon. Tolotra nomboka rampitso ka hatramin'ny talata 24 desambra ho avy izao kararoty. Joyeux Noël.
rehefa mampiditra antsika sady ao anatin'ny fetiny krismasy ireny tolotra manokana ireny fa ny velany dia tsy mbola miomana amin'izay aloha satria mbola misy ihany koa ny fitokonana izay atao raha tsy laza fa tsy ao Frantsa manoloana ny fikasany fitondrana frantsay hametraka fanovana amin'ny fisotrondronono. Azo lazaina ho mahery vaika araka izany ny andro faha-13 izay etsika ho fanoherana ny fanavaozana ny resaka fisotrondronono izay ny ray feo ary nanatevin-darana ireo mpanao fihetsiketsehana ny gilet jaune ho rahantsika ary ny sary mitatitra ny akon'izay. Mpampianatra, mpamonjy vona, mpitsabo, mpisolovava sombony amin'ireo mpanao fihetsiketsehana mitsipaka ny fanavaozana ny resaka fisotrondronono ka manatanteraka fijinana an-dalambe. Betsaka amin'izy ireo no manafa hena ny vola raisina amin'ny androm-pahanterany. Nataonay ny kajikajy fa mihena 500 hatramin'ny 200 euro isam-bolana ny vola ho raisinay. Nanatevin-darana ireo mpanao fihetsiketsehana ny CFDT izay Confédération nifondrona ny sendika ny mpiasan'ny Frantsa. Toerin'izy ireo ny famaritana hoe mihoatra ny 420 taona vao mandeha misotro ronono. Lara-pameana ao anay io ary mahatonga anay anao fitokonana sy hanohy izany amin'ny volana janoary raha mbola miziriziro ny gouvernemanta. Isan'ny mitondra ny anjara birikiny tamin'ny fitokonana ihany koa teto ny gilet jaune. Kely ny vola fisotrondronono raisin'ny renibeko ka izay no mahatonga itolona. Mananika ny 400 alina teo ireo mpanao fitokonana nidina an-dalambe tany Rennes. Andro faha-13 mihetsika izay azo lazaina ho isan'ny mahery vaika indrindra hatramin'ny nanomboan'izany. Eny ary dia hatreo ihany koa no mamarana ny tapany voalohan'ny LGT ato anatin'ny actu andeha ho tsahivina amintsika vetivety ny vaovao nisongadina androany. Nisy ny fitokonana izay nataon'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo Nakatso nitohy hatreny Ambohipo izany notakin'izy ireo ny famerenana ny fampianarana ary nitaoriny izany savorovory izany dia mpianatra miisa 2 no voasambotra nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka dia nametra-pialana tsy hitazona ny andraikitra mahatare jeneraly azy eo anivon'ny kompania fitaterana Air Madagascar intsony Ibesoa Razafimaro ary tsy maintsy apetraka ny arofanina mikasika ny fampiasam-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hoy ny Prime Ministre Androany nandritra ny fikaonan-doha ho an'ny fitsinjaram-pahefana izay notanterahana teny Anosy. Sikatra kosa fa tsy mbola manaraka lalàna ireo pirofo nandritra izay fotoana ny sy ny fifidianana izay ka lavy ny fitsarana avoana izany fitarainana izany. Nisongadiny io nandritra ny adievitra izay nokarakarainy ny fikambanana safidia na ny fikambanana hanaramaso ny fifidianana. Ho atsidika amintsika kosa ary izao hoe anahoana ny endriky ny andiany faharoa endriky ny fandahana ato anatin'ny LGT. Hoentina amintsika ao anatin'ny santé ireo torohevitra ahafahana misoroka ny rarintsaina. Toerana fialana etaeta hafakely no hitantsika ao anatin'ny insolita satria dia WC publika no havaozin'izy io. Ary ao anatin'ny Oianao dia mikasika ireo distrika eto Madagasikara no fanontaniana napetraka tamin'ireo sendra ny mpanao gazetiny Dreaming. Ho rahantsika ireny rehefa avy eo fa solo dia hiady vetivety anatin'ny dokam-barotra indray.